Mbola amizay lafim-baovao ny fifamoivoizana izay hatrany dia araky ny fangatahany iray aman-dren'ny mpianatra eo nivon'ny sekoly La Pépite d'Or 3 Ambohimanarina dia notontosaina androany ny fivorian'izy ireo notarian'ny talian-tsekoly. Fantatra tamin'izany ary hitondra psikologa izaha ireo mpianatra ny Herendoza ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka amin'ny alatsinainy ho avy izao no anatanterahana izany. Zao jerentsika ny sary. Anao fizahana ara-pahasalamana ireo ankizy ny Herendoza teo anivon'ny sekoly La Pépite d'Or 3 Ambohimanarina ny psikologa avy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena amin'ny alatsinainy 9 Mey izao. Noraisiny ireo fepetra ireo hafahana manome toana ara-moraly ireo ankizy ny Herendoza mialohan'ny hanohizana ny fampianarana. Izany mba hisian'ny saina tony amin'ireo mpianatra sy ny ray aman-dren'izy ireo. Io no nivoatra tamin'ny fivorian'ny ray aman-dren'ny mpianatra notarian'ny talian-tsekoly izay notanterahany ho arivo teny Ambohimanarina. Isan'ny fehikevitra noraisina tamin'ity fivorian'ity ihany koa ny fametrahana fandaminana anatiny eo anivon'ny sekoly, indrindra eo amin'ny fanatsarana ny fampitondrana eo amin'ny tompona andraikitra sekoly sy ny ray aman-dreny. Marina moa fa mbola mitohy ny fanohanana ataon'ny sekoly manoloana ireo ray aman-dreny manana ankizy mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly. Iaraka amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra atao fanadihadiana eny amin'ny zandarimariam-pirenena eny Mahitsy, rapitsy ihany koa ny talian'ny sekoly raha ny fanazavana.